mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarabantsika izay manaraka tsy tapaka ny fandarana mana isan'andro. Tononona amintsika ho isam-patan'olona sy isa-tokantrano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny anjara mananty androany dia izay voasoratra ao amin'ny Genesis 1:20 manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 1:20. Fa mialohan'ny hamakina sy hitondrana ny hafatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, manome anay fotoana, manome anay ny fomba ary manome anay hery-tanjaka-pahasalamana indray, ahafahanay mandray sy mianoka ary ny faniriana dia ankato tanteraka izay ambaranao amin'ny indray amin'ny alalan'ny mana isan'andro dia ny teninao voasoratra ho ato amin'ny soratra masina azonay vakiana iainanay ary tianay ho tanterahina mihitsy. Ka hialo lalana ny fanazavana rehetra ianao, hialo lalana ny famakiana ny teny, miraketa izany aty anatin'ny fonay, ny fanahinay, sainay rehetra. Voninahitra ho anao irery ihany ny fahasoavana sy ny fiadanana kosa atolotra ao anay mandrakarivo izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny isaoranay ianao sy hanovanay izany vavaka izany. Amen. Genesis 1:20 ka hatramin'ny 1:20 ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Ary Jehova namangy an'i Sara arak'ilay efa nolazainy, ary dia nataony Jehova tamin'i Sara arak'ilay efa noteneniny. Dia nanananaka Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama rehefa antitra izy, tamin'ny fotoana izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany izay teraka, ilay nateraka Sara taminy dia nataony Abrahama hoe Isaka. Dia noforan'i Abrahama Isaka zanany rehefa teraka valona izy, arak'izay efa nanodin'Andriamanitra azy. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Ary hoy Sara: efa nampihomehezin'Andriamanitra izay rehetra mandray dia hiara-mihomehy amiko. Ary hoy koa izy: nampoizin'izy akory moa no ilaza amin'ny Abrahama fa hampinono zaza Sara? Kanjo efa niteraka zazalahy taminy aho rehefa antitra izy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia notazana. Ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro natazana ny Isaka. Ary Sara nahita fa nihomehy ny zanak'i Agar Egiptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama: roa io andevovavy io sy ny zanany, fa ny zanak'io vehivavy andevovavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka. Fa ratsy teo imason'ny Abrahama indrindra izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama: aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin'ny zaza sy ny andevovavinao. Izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Nefa ny zanak' andevovavy kosa dia ataoko ho firenena satria teraka ao ihany izy. Dia nifomaraina koa Abrahama ka nakamofo sy nioditra iray feno rano, ary nomeny any Agara ka napetrany teo an-tsorony, ary natony azy koa ny zaza dia nampandehaniny izy mianaka. Ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany an'efitry Beerseba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny sy nioditra dia nariny teo am-potony hazo kely anankiray zaza. Dia lasa izy ka nipetraka tery lavidavitra tandrifiny, tokony ho trahatspika. Fa hoy izy: aza mba ho hitako anie izay hahafatesany zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony nitomany. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra teny an-rano taka nanao taminy hoe: ino ny zato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany, mitsangana, ary reny ny zaza ka tantany, fa ataoko firenena lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny mason'ny Agara ka nahita lavaka fahatsakana izy, ary lasa izy dia nameny ranony sy nioditra ka nampisoany ranony zaza. Ary noman'Andriamanitra ny zaza ka nitombo izy, ary noho ny natainy an'efitra izy ka noho ny efa lehibe dia tonga mpandefa tspika. Ary noho ny natainy an'efitra parana izy dia nakany reniny vady avy tamin'ny tany Egipta izy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
raha omentsika lohateny ity tantara izay voalaza eto amin'ny Genesis 2:20 ity dia azo sika lazana amin'ny teny fihezanteny tsotra hoe manatanteraka ny teny fampanantenany Andriamanitra. Manatanteraka ny teny fampanantenany Andriamanitra. Fahaterahany Isaka no resahany eto, teraka zany Isaka. Kanefa i Abrahama efa 100 taona ary Sara 90 taona eo anatin'ny fahaterana tanteraka. Izany fahateraha zany dia zavatra efa voalaza teny alohabe 520 taona lasa tany no efa nilazan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa hiteraka izy hanana taranaka. Ao Genesis 2:20 raha nanomboka ny antso any Abrahama Andriamanitra hiala amin'ny tany sy ny tanindrazana sy ny rainy sy ny fananany rehetra dia efa nilazan'izany amin'ny 7 amin'ny 2:20 manao hoe ny taranakao no handova ity tany ity. Ny taranakao zany hoe efa nilaza tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa hiteraka izy dia izy mihitsy no hiteraka. 520 taona zany hoe 570 taona Abrahama tamin'ny fotoana ny antsonan'Andriamanitra azy eo amin'ny Genesis 2:20 ka nilazany hoe ny taranakao no handova ity tany ity. Tany amin'ny 520 taona lasa zany Andriamanitra nefa niteny an'izay tamin'ny Abrahama. Eto izy 100 taona, eto ilay tantaraina tanteraka ilay teny fampanantenan'Andriamanitra tamin'izany hoe ny taranakao no handova ity tany ity, zany hoe hiteraka soamantsara i Abrahama sy Sara. Zay ny voalaza eto. Fa eto koa dia mbola misy fampatsahivana ihany hoe tsy tonga dia teony eo fa mbola nisy herintaona mialoha nampatsiahivin'Andriamanitra raha hoe hiteraka ny ianao. Voalaza eo aloha ny tantaran'ireo anjely anankitelo izay tonga namangy any Abrahama dia somary nampatsiahy azy hoe raha tonga ny taona toy izao dia hiteraka zazalahy i Sara. Izao ny voalaza ao amin'ny 7:10 mikasika an'izany hoe ary hoy izy Andriamanitra zany hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro hanana zazalahy Sara vatinao. Herintaona talohan'ny ahatongavan'io fotoana io dia nampatsiahy Andriamanitra fa ho tanteraka afaka herintaona monja izany teny fampanantenana efa nataony tamin'ny Abrahama 520 taona lasa izay. Dia eto zany ny fahatanteraha zany teny fampanantenana zany hoe teraka soamantsara i Sara. Zany ny teny fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Sara na dia efa antitra azy izy ary ny mahavariana dia izao feno 100 taona katroka i Abrahama no notanterahan'Andriamanitra zany teny fampanantenana zany. Dia eo nipetrahan'le zavatra atao hoe manahirana kely sy atao hoe mampieritreritra ihany satria na Sara raha dia tsy nieritreritra zany hoe iam-poziniza moa izy no hiteny hoe mbola hitroso sy ampinono ray Sara ka nankinanjo dia tanteraka soamantsara izany. Zay no mahatonga antsika miteny hoe manatanteraka ny teny fampanantenany Andriamanitra. Ny teny fampanantenany Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka fa tanterahany amin'ny fotoana arak'izay heveriny fa mety azy. Ny ome Sara ho sika inona ny anton'izany satria hafahafa ihany ary tena namaolombelona tsotra izao hoe efa antitra be 90 taona izy efa mitsahatra amin'ny fombam-behivavy ary efa tsy nimoana niteraka mihitsy kanefa dia mbola tanteraka izany tenin'Andriamanitra any ary dia niteraka soamantsara izy. Rehefa niona tamin'ny moa ireo anjelin'Andriamanitra anankitelo any lazainy eto dia hoe ary nahoana ny Sara no miomeo izy dia eno Sara tao amin'ilay tsy niomeaka fa tena niomea mihitsy ianao ozy ny irak'Andriamanitra. Zavatra raha eritreretina amin'ny saina tsotra izao dia ohatrany hoe tena zany tokoa ary tokony ngamba raha tsika rehetra ny teo amin'ny toeran'ny Sara dia mety nanao tahaka azy avokoa ary mety nihoatra ny nataony ary mety hoe tena tsy ho tonga amin'ny finoana mihitsy ahoana moa no apety an'izany hoe fa antitra be fa 100 taona be izao 90 taona efa mitsahatra tanteraka amin'ny fombam-behivavy efa tsy niteraka nefa dia hiteraka indray. Dia izany zavatra nitranga dia toizany anjelin'Andriamanitra ilay irak'Andriamanitra ilay teny amin'ny 7:20 hoe fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Eo nipetrahany tena atao hoe finoana. Ny teny fampanantenan'Andriamanitra dia mandraka hariva atao hoe indraindray nefa tena ino fa mandraka hariva
dia tena tsy mifanaraka mihitsy amin'ny fomba fisainantsika olombelona arak'izay etretantsika azy. Tena indraindray aza mifanohitra mihitsy amin'izay heverintsika ho ara-dalàna sy lôjika amin'ny fisainantsika amin'ny maha-olombelona antsika. Dia izany mihitsy no mitranga eto izao. Mampanantena Andriamanitra tany aloha tany no hiteraka ianao. Abrahama moa dia efa niteny tany mihitsy hoe ianao milaza amiko fa andovan'ny taranako nandovany Sara zao tsy miteraka. Efa niteny izany Abrahama tany aloha tany. Fa eto izany no tanteraka izany teny fampanantenan'Andriamanitra izany hoe hiteraka ianao ary ny taranakao nandova ity tany ity izay omen'Andriamanitra. Dia averintsika indray ny hoe ny teny fampanantenan'Andriamanitra dia tsy voatery mihitsy ary mandrakariva aza mifanohitra amin'izay fisainantsika eritreretika ho ara-dalàna sy mifanaraka amin'izay hevitsika ho lôjika amin'ny maha-olombelona antsika. Dia zavatra mitranga ozy ny soratra masina araka ny tenin'Andriamanitra hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra va. Izany tenin'Andriamanitra izany dia manambara mihitsy an'ilay maha izy azy an'Andriamanitra. Ary izay indrindra ny tena tian'Andriamanitra hitoeran'ny finoantsika aminy. Tsy hantehitra ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika sy ny fiheverantsika sy heverintsika ho ara-dalàna fotsiny eto amin'ny fiainana. Ary rehefa tena jerena amin'ny lafindray izany ny atao hoe finoana. Ary izay no nahatonga ny Abrahama ho rainy mino moa. Ny atao hoe finoana dia fanekena fisehon-javatra anankiray izay tsy mifanaraka ary mety mifanohitra mihitsy aza amin'izay heverintsika fa ho ara-dalàna na heverintsika hoe lôjika araka maha-olombelona antsika. Averiko indray, ny atao hoe finoana dia fanekena fisehon-javatra iray izay tsy mifanaraka na mifanohitra mihitsy aza amin'izay zavatra heverintsika olombelona fa ara-dalàna. Satria zavatra mandeha araky ny lalàna ny natiora sy efa mandeha araky ny lalàna araky ny fiheverantsika olombelona azy dia zavatra eken'ny olombelona rehetra izany n'iza na manam-pahaizana izy na tsy manam-pahaizana satria izay no ara-dalàna. Tsy finoana intsony izany ny zavatra fihekena ara-dalàna. Fa ny finoana ary izay mihitsy ny taikin'Andriamanitra dia ny fanekentsika ny zavatra izay mihoatra lavitra ny fiheverantsika ary mety mifanohitra amin'ny fomba fisainantsika sy heverintsika ho ara-dalàna azy. I Abrahama dia nanaiky an'izany ary izany indrindra nahatonga azy natao hoe rainy mino. Izay no tiasian'i Abrahama, izay ny fahaterahany Isaka. Izay zavatra mitranga eto amin'ity tantara ity. Tantaran'i Abrahama izany efa tamin'ny taona ela be tany aloha tany. Ny fanontaniana dia ny hoe mbola mety mitranga ve izany amin'izao andro ankehitriny izao? Dia angamontsika ilaza hoe aiza tsony nisy olona 100 taona sy 10 taona dia mbola hiteraka amin'izao fotoana izao. Tsy voatery ho izany endrika izany intsony no sehon'Andriamanitra ary tsy voatery ianao izany tsony koa Andriamanitra. Fa ny fiainantsika ankehitriny, ny zavatra manahirana antsika, inona ny manahirana anao? Inona ny olanao tsy voavahanao mihoatra lavitra ny fahalalanao sy ny fahaizanao sy ny fanananao rehetra? Inona ny manahirana anao? Andriamanitra irery ihany no afaka mamaha izany. Andriamanitra irery ihany no manana ny vahaolana feno sy tsara indrindra ary tsy azontsika saintsaina ny vahaolan'Andriamanitra na rahoviana na rahoviana tamin'ny andron'ny Abrahama mandraka ankehitriny ary amin'ny taona rehetra ho avy mandraverin'i Jesosy ny amin'ny raholanitra dia mbola hain'Andriamanitra ny mamany olana na inona olanao. Eto ao amin'Andriamanitra izay fotsiny angeny olan'Andriamanitra ny fatokiana azy, ny finoana azy. Tamin'izany Andriamanitra dia efa niteny tamin'ny Abrahama sy ny Sara hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra va? Dia mbola nitoy izany tantara izany ary izany tenin'Andriamanitra izany dia miverimberina mbola te amin'ny Jeremia izany ny 2:30-20. Dia mbola miteny Andriamanitra ny fisehon-javatra tamin'izany fotoana izany hoe indro izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Andriamanitra no miteny an'izany. Misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Ka raha misy olana amiko, misy manahirana aminao, tsy voavaha intsony fa mihoatra ny fahalalana sy ny fahaizana sy ny zavatra hoenti-manana rehetrarehetra. Andriamanitra ihany ny tompon'ny fanalahidy amin'izany. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Ny anjarantsika dia ny miantoraka aminy. Ny anjarantsika dia ny mino azy. Saroko mandrakariva fiteny ity hoe ny zavatra rehetra voasoratra fahiny izy ny Romana 5:4 dia nosoratana ho fianarantsika. Nosoratana ho fianarantsika. Ka raha nosoratana ireny tantaran'i Abrahama ireny
ampafantarana antsika hoe zany zavatra nitranga tamin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritrerentsika eo ara-dalàna dia natao fianarantsika. Ananantsika finoana mba farafahakeliny mitovy amin'ny finoany Abrahama ny finoantsika. Farafahakeliny satria zavatra efa nitranga zany. Zany ny tantara misongadina eto amin'ity Genesis 2:20 ity. Fa mbola mitoy ihany ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia teo hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa arety amin'ny testamenta vaovao Jesosy Kristy mifanerasera tamin'ny olona. Dia nisy olona nangataka azy hanasitrana dia niteny ilay olona hoe raha mba hainao re, satria nisy olona azony demonidina zerazera ny tery ny vonoany mihitsy natao sy fahatesan'ilay zaza dia nitalao ilay rangarainy hoe Jesosy raha mba hainao re, raha mba misy hainao dia atao sy asitrana azy mamindrafo aminay. Zao ny teny ao Marka 5:20 tantaran'izany. Ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Dia zazalahy marary ny demony izany. Fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo zahay. Dia hoy Jesosy namaly tsotra. Hainao e? Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Isika kosa ny rehefa mino dia mahay zavatra rehetra. Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Fa tsy nataon'Andriamanitra ho azy fotsiny izany fahaizana izany, fa nomeny antsika rehetra izay mino koa. Ary tsy ny zavatra sasatsasa, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary izay finoana izay foana no andrasan'Andriamanitra amintsika olombelona na roviana hoe mahatoky azy, manaiky azy hoe tsika amin'ny be nipetrahan'ny fatokizantsika feno ny fiainantsika. Zay no andrasan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miasa mandrakariva. Ary eo amin'ny Marka 4:10 moa dia mbola miverina ihany ilay tenin'Andriamanitra hoe Jesosy nijery azy ka hoe raha amin'ny olona dia tsy hain'ny olona izany zavatra fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Jesosy zany eo amin'ny tantarany dia sady milaza hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra, fa tsy Andriamanitra ihany no mahay zavatra rehetra fa izay mino koa. Sika rehetra izay mihitsy zany dia nomena izany fahafahana hahay ny zavatra rehetra. Rehefa tena fakafaka eny amin'ny lafa maro zany rehefa ny apôstôly Paoly nanambara iny dia hoe isika dia afaka misedra ny zavatra rehetra ary afaka mahavita zavatra maro noho ny finoana. Efa isika tsara ilay tantara tany eny Jesosy mikasika ny voatsinapy. Raha manana finoatry ny voatsinapy azy ianao dia afaka mamindra tendrombohitra. Zany ny vokatry ny finoana zany. Zany ny teny Jesosy. Ka tantaran'i Abrahama izay efa antitra be sy Sara izay efa antitra be nefa niteraka dia manam-pirofo tsara an'izany fahefana sy herin'Andriamanitra zany, maha izy azy an'Andriamanitra izany. Zay ny voalohany ary izay mihitsy misongadina eto hoe manatanteraka ny teny fikasany Andriamanitra. Zay ny votoatin-dresaka eto. Fa ihany faharoa manaraka an'izany dia izao koa mbola mampanatanteraka ny fanekeny koa Andriamanitra. Zany hoe izy manatanteraka fa ny olona koa asainy manatanteraka ny zavatra nifanarahana taminy. Inona ny zavatra nifanarahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Fanaovana ny fanatanterahana ny fora. Ny fora dia nataon'Andriamanitra ho marika eo amin'Andriamanitra sy ny Abrahama sy ny taranany rehetra amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy. Tena nasain'Andriamanitra nitanterahany Abrahama ary tena mbola nitanteраhan'Andriamanitra zany. Teto amin'ity fotoana ity hoe rehefa afaka valoana dia noforahany Abrahama Isaka zanany. Zany ny voalaza eto. Tantara efa nitranga taloha be zany amin'ny fora ara-bakiteny. Fa rehefa mitohy ny tantara amin'ny androntsika ankehitriny dia tsy le fora ara-bakiteny zany loatra tsony no ilain'Andriamanitra, zany tsony ilain'i Jesosy Kristy. Fa ny fotsika mihitsy no mila foraina hozy izy. Inona ny tena tiany lazaina amin'izany? Mila miaiky ny fahotana, mila torotoro fo mihitsy, mila mibebaka mandray ny famelan-keloka. Zany no marika afantarana fa tena zanak'Andriamanitra sy ankehitriny. Eo ihany ny fora ranofo, fa le forany fo, forany fanahy ny mila torotoro anaty an'Andriamanitra. Zay nambaran'i Davida, ny fo torotoro sy mankorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Ny fora ara-bakiteny nanamarika ny mahavahoaka an'Andriamanitra ny Abrahama sy ny taranany tamin'ny andro taloha. Fa ny forany fo, ny fibebahana, no maha izy azy ny kristianina zanak'Andriamanitra ankehitriny. Zany mendrika ho ambara sy toriana amin'izao fotoana izao. Nisy boky anankiray milaza ny Andriamatoa Iliana Bofo zay hoe ny zavatra mantsoa amin'izao taonjato ankehitriny izao dia ny
kristianina tsy manana ny Kristy. Anisany anankiray teny zavatra efana ny teneny eo. De izay zavatra manahirana be, ary zay tena mila ho fantatry ny kristianina sy ny mpivavaka rehetra hoe tsy maintsy tonga fibebahana ny olona handraisany ny fanahy masina. Ary rehefa mandray fanahy masina izy, izay izy vao tena lasa kristianina zanak'Andriamanitra. Izay izy hoe voaforafo. Tsy maintsy mandalo amin'ny fibebahana ny olona, zay midigana voalohany mihitsy idirana ny fiainana kristianina. Fa raha tsy zany dia lasa ho fanaovan-javatra fotsiny ny fiainan'ny olona, fa tsy miaina amin'ny maha-kristianina. Fibebahana ny dingana voalohany, io ny famorana ny fo voalohany indrindra. Ny olona zay nandalo fibebahana ihany no afaka manana fanetrentena tena izy tena marina, afaka manatona an'Andriamanitra, afaka manompo ny olona manodidina azy. Izany no atao hoe fora ankehitriny. Tsy maintsy mpamora fo ny olona, raha tsy zany tsy ho tafiditra amin'ny fifandraisana marina sy feno amin'Andriamanitra izy. Zay no ambaran'ny soratra masina ankehitriny. Rehefa mibebaka ny olona dia mahazo famelan-kely izy, dia mandray ny fanahy masina izy, ary iny no mahatonga azy olom-baovao ao amin'ny Kristy. Zay no ambaran'ny soratra masina hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ary efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Korintiana 2:7-7. Haitsika tsara zany. Tsy maintsy mandalo amin'izany sika ankehitriny. Zany no ambaran'ny soratra masina raha ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny no resahana. Zay ny faharoa asehon'ity tantaran'i Abrahama sy ny teny fampanantenan'Andriamanitra ity. Zavatra fahatelo farany zay tsy kely, dia maneho ihany koa fa Andriamanitra dia tena mamindra fo amin'ny adalantsika olombelona. Tena mamindra fo, ary indrindra mikatsaka vahaolana mandrakariva. Fantatsika tantaran'i Abrahama, amina dia mpanompon'Andriamanitra goavana be azy izy, dia mbola olombelona ihany ka mety nanao fahadisoana. Efa nanao fahadisoana izy mivady tany aloha-tany, ka tsy nahandry an'ilay fiteny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny ahaterahany Isaka. Dia inona nataony Sarai tamin'izany? Naporisika ny Abrahama entana vadio Agara antevavy, dia io no ananantsika zanaka. Dia notanterahany Abrahama zany. Dia niteraka tamin'ny Agara antevaviny izy Ismaela ny anarany zanany. Dia izay tantara zay rehefa tonga amin'izay Isaka eto, dia nitranga ny olana. Inona le olana? Misy ny zavatra tsy milamina tsara, dia ny filazany azy eto moa hoe niome Ismaela rehefa notazany Isaka, dia tsy lalany vavon'ny Sarala izy, dia tezitra be izy, dia roay ihany io antevavy io sy ny zanany, fa tsy miara-mandova amin'ny zanako. Sany le zavatra mitranga amin'ny tantaran'ny olombelona. Tany aloha-tany Sarai nampirika ny Abrahama hanambady ny Agara azahoany zaza. Eto rehefa teraka Isaka tonga ny olana, roay efa tsy miara-mandova amin'ny zanako. Zany le olan'ny olombelona, dia Andriamanitra ny lasa sahirana amin'izany. Eny, sahirana moa Andriamanitra osika fa tsy olana amin'izany. Dia rehefa niteny an'izay Sara tamin'ny Abrahama, io roay ihany io antevavy io, dia sahira-tsainga i Abrahama satria zanany ihany io, zanany io. Dia Andriamanitra nampahely azy, ary zay le famindrapon'Andriamanitra. Tsy takatry ny saina mihitsy. Raha ny marina amin'ny fomba fisain'ny olombelona dia ka nareo ihany naditra manao ny zavatra io, ka atao izay tianareo, atao izay hamahanareo ny olanao. Fa Andriamanitra tsy nanao an'izany tamin'ny Abrahama. Ozy Andriamanitra ekeo ny tenin'ny Sara, fa avy amin'ny Isaka foana no hitaina ny firenena rehetra. Zanak'i Agara Ismaela dia voatoko firenena lehibe ihany koa izy. Ireo amin'izany le fisainan'Andriamanitra, le famindrampon'Andriamanitra amin'ny adalan'ny olona. Be dia be ny adalana ataontsika olombelona, samy manao adalana. Fa Andriamanitra misahirana mitady vahaolana. Andriamanitra hatrany io tramin'ny andron'ny Adama sy Eva io dia efa nitranga ohatr'izany. Nanoty Adama sy Eva dia nahatsiaro famitanjaka izy. Andriamanitra ny nampitafy azy. Andriamanitra ny namany olana. Tady vahaolana ihany ny olona, fa tsy vahaolana kitematemaka. Fa Andriamanitra tena nanome vahaolana ara-dalàna sy mety indrindra. Dia tahaka izany ny mitranga eto. Mitranga tamin'ny Abrahama ny olana hoe aroahana andrahony le zanaka sy le antevavy. Sahira tsy ny Abrahama, fa tanterao ny teniny fa zany iain'ireo, iain'ny Agara sy Ismaela zanany ara-taoko firenena lehibe izy. Zany ny famindrampon'Andriamanitra zany. Andriamanitra mamaha olana. Zany no Andriamanitra tsika.
Zany tsy midika hoe dia anao adalàntsika fa amin'ny adalàna mety ataontsika dia mbola Andriamanitra ihany no mamonjy antsika. Ary zany raha teo moa izay no atao hoe famonjena faratampony nataon'Andriamanitra ho antsika olombelona rehetra dia nanolora ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana. Zavatra tena fara izay tsy mifanaraka amin'ny lojika antsika mihitsy. Ahoana moa zany hoe tsika olombelona ny nanota sy nanao ny nataontsika sy niataka tamin'Andriamanitra dia ny zanak'Andriamanitra tokana no novonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ara-dalàna zany. Izay no nataon'Andriamanitra mba ho famonjena antsika. Izay no nataon'Andriamanitra ary ny ataony adintsika dia ny mino an'izany sy mandray an'izany fotsiny ihany. Fa izay rehetra mino kosa dia mahazo famonjena. Raha misy miziriziry dia fa anjarany manokana iny. Zany no asan'io Andriamanitra io. Zany no maizazy an'Andriamanitra. Zany koa nefa maizazy ny olombelona. Ny olombelona mikaroka olana, mpametsaka olana. Andriamanitra mpamaha olana. Ho an'izay rehetra manatona azy, ho an'izay rehetra matoky azy, ho an'izay rehetra mino azy, miantehitra aminy. Tsy maintsy voavany olana. Izy no Andriamanitra ny nofo rehetra, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Zany ny fanambarany. Ary ny teny mahafinaritra indrindra amezantsika zao tenin'Andriamanitra zao dia hoy Isaia 47:7 hoe na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova. Asehony tamin'ny Abrahama zany. Mandra-pahantotrareo tsy miova. Izay ny teny fampanantenany dia nambarany zany. Ary mandra-pahafotsy volonareo dia izay ihany misahirana mitondra anareo. Nasehony tamin'ny Abrahama sy Sara zany ary mbola azo ny ampiarina iainako sy iainanao ankehitriny io Andriamanitra io no mikarakara antsika, mikarakara ny fiainantsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Misahirana. Zany ny teny resahana io. Izay ihany no isahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izay ihany no hitrotro eny, izany no hitondra sy hanafaka. Zany ny Andriamanitsika. Na inona olana mitranga ny fiainantsika, Andriamanitra io mitondra, manafaka, misahirana. Zany le Andriamanitsika. Ninona adalantsika ihany. Fa izao koa Andriamanitra manana ny teny fikasany ho an'ny isam-batan'olona. Nanana ny teny fikasany ho an'ny Abrahama sy Sara izy. Manana ny teny fikasany ho ahy manokana izay miteny izy. Manana ny teny fikasany ho anao izay miaino isam-batan'olona izy. Fantatrao ve ny teny fikasan'Andriamanitra ho anao? Zay no mampisy vidin'ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Rehefa fantatritsika tsirairay avy hoe zao ny teny fikasan'Andriamanitra ho ahy manokana, teny anjarantsika ny miantehitra amin'Andriamanitra mandeha mizotra amin'izany lalana zany, hatanteran'izany teny fikasana zany ary hananantsika fifaliana sy fiadana zany. Zay ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny faniriana dia ny ahafahantsika tena miantoraka amin'Andriamanitra, matoky sy mino azy tanteraka. Fa na inona olana nitranga tamin'ny Abrahama sy Sara, efa antitra izy, teraka soamantsara. Nanana olana izy ara-tokantrano ara-panambadiana. Andriamanitra ny namahany zany. Raha manana olana ianao ankehitriny, na inona karazany, Andriamanitra ihany ny vahaolana. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Ary ny fifalian'Andriamanitra indrindra dia ny mamaly olantsika amin'ny mazanany antsika. Tahaka antsika mamaly ny olany zanantsika. Raha misy olana zanantsika, isika miezaka mamaha zany olana zany, manoro hevitra, mitady lalana ny fomba rehetra. Ary rehefa voafany olana misy fifaliana. Mihoatra lavitra noho izany ny fieritreretan'Andriamanitra araka ny Isaia 7:7 teo hoe Andriamanitra isahirana ho antsika. Isahirana ho anao izy, isahirana ho ahy izy, na inona olana. Ny adintsika makatoa azy, miaino, mino azy, manatanteraka ny zavatra rehetra izay saina ataontsika. Eo an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika. Sotranao izay mankasitraka indrindra ny Andriamanitra. Nasehonao miariary ny Andriamanitra tsara anao, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahay zavatra rehetra anao tamin'ny tantaran'ny Abrahama sy Sara izay novakianay teo. Zatro taony Abrahama, 90 taony Sara. Efa olona tsy natao hiteraka, fa tanterahanao ny teny fampanantenana nataonao tamin'izy ireo, hanome taranaka azy ianao. Dia niteraka soamantsara izy, fahagagana ho azy mivady zany, kanefa koa nampitombo ny fony ianao. Fa izay koa ankehitriny manana ny rivotra iainanay sy ny olana mianjady aminay tsirairay avy. Fantatray ary inonay azonay antoka tanteraka. Fa mbola voavahanao ny olanay. Ampianaro izay tena hay matoky anao, hay miantehitra aminao, hay mahafantatra ny sitraponao.
amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka indrindra Andriamanitra fa mampaheranay ny teninao sy ny fiasanao teo amin'ny Abrahama sy Sara ka mampaheranay koa izany ankehitriny. Voninahitra ho anao irery andro amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana atolotra ao anay mandrakariva izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nisoranay ianao sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tondrany manantsika androany Rakotomahinina Nary. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.